Mifaly manolotra ny arava topoko lasy topoko vavy ny tombo heritrany ilay rivo-doza ava ka lasa forte tempête tropicale. Tamin'ny telo ora tolakandro teo dia tany amin'ny 20 kilometatra avaratra atsinanan'ny Tomasina no misy ny fohibeny. Mizotra miandalana miakandrefana manantona ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny izy amin'izao fotoana izao amin'ny hafainganam-pandeha 10 kilometatra isan'ora. Mety ho lasa CT na cyclone tropicale zany hoe mitombo heritrany i ava mialohan'ny idirany an-tanety eo Tomasina ny 5 janoary 2024. Araka izany ary dia miova ho toy izao manaraka izao ny filazana. Iangaviana avy hatrany ny mponina amin'ireto faritra manaraka ireto hampiatra ny filazana loza amin'ny tatao na filazana miloko mena, Analanjirofo, Atsinanana sy Alatramangoro. Filazana loza manambana kosa na filazana miloko mavo any Antalaha, Mandritsara, Andilamena, Tsara tanàna, Anjozorobe, Antananarivo avaradrano, Arivomamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe voalohany faharoa ary any Avadivavy fitovinany. Filazana fanairana kosa na ny miloko maitso ho an'ny Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambomasoa, Isandra, Vohibato, Lalangina, Fianarantsoaville, Ambalavao, Atsimo Atsinanana, Anosy, Ivohibe ary Iakora. Raha mila fanazavana fanampy mahakasika an'ireo loko fampiasa amin'ny filazan'ireo ianao dia manasa anao hitsidika ny page Facebook ny Meteo Madagasikara. Etsy andanin'izay dia ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Antalaha sy Mahanoro ihany koa dia iangaviana indrindra mba tsy hivoaka an-dranomasina intsony. Vokatra izany rehetra izany ary dia somary isamaritaka ny toetry ny andro voavinavina eto Madagasikara. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia hisy orana manerana ny nosy afa-tsy ny amin'ny faritra atsimo iny no ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro izany hoe any Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Nosy, Androy ary Iorombe iny. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia ifandimy ny rahona sy masoandro any Atsimo andrefana, Androy sy ny faritra Anosy iny fa Anorambaratra, ny amin'ny faritra sisa fa ho bebe koa zany any avaratra andrefana sy ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Mahakasika ny maripana indray dia hisy fidinany kely ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo manodidina ny 17 hatramin'ny 20 zany aty amin'ny faritra ny avoatany. Ny faritra ny morontsiraka kosa dia onelanelan'ny 420 hatramin'ny 520 degré Celsius eo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia 3 degré Celsius maripana ambony indrindra hitantsika amin'ny faritra Avony andrefan'ny Nosy iny. Ny amin'ny ilany atsinanana dia 20 hatramin'ny 30 degré ary ny ilany andrefana 420 sy 520 degré Celsius dia omena fahafapo hatrany ianao raha mikasakasa hivoaka ivelan'ny nositsika. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro amin'ny rapitso faritra Bangkok, Nairobi, Johannesburg, Milan sy Seychelles. Andrahoana ny andro any Paris, Anorambaratra, ny Maurice, Comores sy La Réunion. Ho amin'ny rapitso hatrany topoko lasy topoko vavy dia hiposaka amin'ny 5 ora mahery 20 minitra ny masoandro ary lentika no any amin'ny enina mahery 17 minitra. Dia izay ny meteo antsika androany. Manome fotoana anareo izay ho amin'ny manaraka raha izy misaraka amin'ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.